Ivavaka isika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra ray eo amin'ny sotranao no ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao anay. Tantananao anay nandritry ny herinandro lasa iny ndraika natratraranay ty herinandro vaovao ty ka anapitra azy indray izay. Tantananao ny dianay narovanao tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Navilinao lalana ary izay ka tsy nahita ireny loza ireny. Nomenao fahasalamana, mbola afaka nidera sy nankalaza sy namay voninahitra anao tamin'ity andro sabata ity. Tonga eto izay marobe eto amin'ity faritra ny manakambahiny ity. Amin'izao fanamariana ny fahadimy taona ny fiangonana eto manakambahiny izao. Tonga avy any lavitra izay, ny avy any atsimo sy avaratra tsy ny atsinanana sy ny andrefana dia niazakazaka mba hiaraka hifaly eto, hidera sy hanome voninahitra anao eto amin'ity toerana mahafinaritra ity. Ko noho ny fitahiana sy ny fanambinana nomenao anay Tompo dia natolotra eo anao ny fanatitra sy ny fahafolokarena araka ny baikonao. Raisy izany mba ho anitra kasitrana amin'ny seza fiandriananao. Ka ny tokantrano tsiraray avy, ny sambatan'olona, ny paosiny izay nivoahany zany anay dia tanterahanao ny teny fikasana izay nataonao manao hoe ovako ny varavaran'ny lanitra ka androtsako fitahiana fianambiampo anareo. Ary dia asiko teny mafy ny valalaka tsy nimba ny vokarareo dia avanimbony voalobokareo. Hoy ianao Jehovah tompony maro. Ary nareo ataon'ny firenena rehetra hoe tany mahafinaritra sambatra satria no tahianako dia mideranao ary izay mankalaza anao sy manome voninahitra anao. Tahio ny voakanao izay tsy mba nanaka tolotra satria tsy mba nisy fitahiana voaray nandritry ny herinandro Tompo. Ifonanay eo anatrenao raha ny heliko na ny fahotanay, na ny tsy fahamarinanay, na ny tsy fahatokianay no mahatonga izany. Fa amin'izao kosa Tompo dia mamela heliko ianao araka ny vavaka izay efa nataonay ka mba ho tahianao ny voakanao tsiraray avy amin'ity herinandro vaovao ity indray. Anao ary Jehovah ny dera sy ny voninahitra mandrakizay dia mitenena amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina fa mihaino indray izahay. Alleluia. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia mahafaly any miarabantsika tsiraray avy amin'ity andro sabata fahasivy ny volana Jiona taona 2024 ity. Andro vitsivitsy sisa dia higadona zany eo mitapabolana eo dia higadona ny fetim-pirenena malagasy. Eto amin'ity faritra manakambahiny ity tsika, eto amin'ity toerana ity, toerana andrinifonana, toerana fitsangatsanganana izy ity, natao ny rehetrarehetra. Dia satria moa zany tsy dia misy toerana malalaka ny vorin'ny fiangonana dia voatery nijery toerana tahaka ity tsika mba nahafana mivory teto, fa raha ny efitrano dia tsy misy efitrano lehibe mba hahafahantsika mivory izany. Ko dia isaorana ny tompon'ny tanàna izay nampandroso antsika ka nahafahantsika niaraka ny vory marobe eto isaotra sy dera an'Andriamanitra. Arahabaina manokana koa ny fiangonana manakambahiny izany natratra n'izay fahadimy taona izay ko dia ho fiarabantsika azy ireo dia andehantsika hitehaka mafy isaorantsika an'Andriamanitra izany. Zany ve mba mafy zany? Tovy mafy araka izay tratra mihitsy. Miaraka amin'ny feo mafy manao hoe dia maro ihany koa ny vahiny nasain'ny fiangonana miaraka amintsika eto mba hiaraka hifaly amin'izany fahadimy taona ny orenan'ny fiangonana izany. Misy maromaro ihany ny filohan'ny fokotany eto manodidina izay tonga eto an-toerana izany. Ko dia ho arabaitsika ireo vahintsika iretrarehetra ireo. Eto ny filohan'ny fokotany Andakana zany Andriamatoa Solofo Felix mba raha azafady mba hitsangana kely mba ho arabain'ny fiangonana ianao tehaka mafitsika misaotra ray aman-dreny amin'izao famarinao ny antso izao. Saotra tompoko. Eto koa ny filohan'ny fokotany Anjanamasina Ferdinand Johnson, Andriamatoa Ferdinand Johnson. Miaraba ray aman-dreny tonga soma tsara, misaotra anao tonga miaraka aminay eto. Miaraka amin'ny madama moa zany. Ay filoha présidentan'ny fokotany koa miaraka amin'ny madama Felix. Ay dia miaraba anareo vady zany tonga soma tsara eto. Misaotra indrindra tompoko, mahakasitraka tompoko. Eto ihany koa ny filohan'ny fokotany Soamanandray Andriamatoa Désiré. Ramatoa zany. Miaraba anao Ramatoa
Voalohan'ny fokotany Soamanandray zany Soamanandray. Ahoana koa raha nataon'ny mpanoratra monsieur izy ato nefa madame maka iny ato. Miala tsiny indrindra. Dia arabaintsika ihany koa ireo vahiny maro zay tonga eto. Ny premier adjoint ny commune Nosiala koa Ratsimbazafi Pierrot. Dia arabaintsika koa ny ben'ny tanàna zany premier adjoint commune Nosiala miaraka amintsika eto. Saotra tompoko. Eto koa ny ao anatin'ny présidenten'ny association ny Lovasoa madame Aimé. Miarahaba anao madame Aimé. Izy dia efa mahafantatra amin'ny pastera hatramina kely azy koa atao fianaran-tsoa tao Tarandolo tao. Ie. Ato koa ny avy amin'ny fiangonana FJKM Andriamatoa Santatra, FJKM Mandrarahody. Miarahaba, miaraka amin'ny madama. Miarahaba anareo mivady saotra betsaka amin'ny fanasana zay nataon'ny fiangonana ka novalianareo. Saotra tompoko. Saotra anareo mivady. Eto koa avy eo amin'ny conseillère pédagogique ny MENERS zany dia madame Tombozafy. Araba madame Tombozafy, saotra betsaka amin'ny fahatongavana namaly ny antson'ny fiangonana. Saotra tompoko. Eto koa monsieur Rakotovao solotena Pokon'olona. Andriamatoa Rakotovao, miarahaba ray aman-dreny miaraka amin'ny madama. Ay, miarahaba anao ray aman-dreny Rakotovao. Madame Razafy Arsoa Hélène avy amin'ny fiangonana FJKM. Miarahaba ray aman-dreny tonga soa misaotra indrindra famalina ny antso. Io zany ny reniny pastera Ezekia avy eto amin'ny fiangonana Apokalypsy. Rakotin'ny ilaina mamy fokotany Ambohimanandray monsieur Rakotinyainy. Miarahaba monsieur Rakotinyainy, tsy adino ianao saotra indrindra amin'ny fahatongavana. Ary dia saina arabaina avokoa ireo vahiny rehetra zay tonga eto zay tsy voatonona anarana moa fa dia isaorantsika Andriamanitra amin'ny fahatongavantsika eto. Itsika avy amin'ny fiangonana manodidina rehetra paroasin'ny Mahitsy izay tonga eto, tsy adino koa ny miarahaba ny olona rehetra na ny eto anoloana na ny ato aoriana, ny diakona izay nanomana ny fikarakarana ny fandraisana, arabaina koa ny mpitendry ny zava-maneno rehetra. Izay no ela fa ny fotoanantsika mandeha, andehantsika hiditra ary amin'ny afatra zay voasoratra ato anatin'ny perikôpantsika amin'ity androany ity. Ny vaky tenin'ny perikôpantsika dia ao amin'ny mpanjaka voalohany. Mpanjaka voalohany toko fa 120. Eto dia ialako tsiny ny amin'ny afatra zay omenantsika eto. Raha sanatrika mety misy fitovitovin-javatra amin'ny tranga-javatra misy amin'ny tokantranontsika na eto amin'ny firenentsika mihitsy ary. Satria ity perikôpa zay novakitsika androany ity dia averiko foana fa tsy zavatra voanomanina omaly izy ity na tamin'ity volana jiona ty na avril na mars na tamin'ity taona 2024 ity, fa ity toko sy andininy zay nisoratana ato ity dia ny toko sy andininy ny vaky tenin'ny soratra masina isan-kerinandro izay iraisan'ny fiangonana Apokalypsy eran'ny Madagasikara. Ka ny fotoana nanoroatana azy sy nanamboarana azy ity zany dia heritaona mialohan'ny hatongavan'ny taona vaovao, izany hoe any amin'ny volana Oktobra sy Novambra any no efa mandrafitra azy ny tompon'andraikitra izay manoratra ny toko sy andininy isan-kerinandro. Dia iny no vakiana rehefa tonga ny taona vaovao isan-kerinandro mandrapatapitry ny taona. Izany hoe ity perikôpa eto anoloantsika ity zany dia efa nisoratana nanomboka tamin'ny taona lasa dia ny volana janvier ka hatramin'ny volana jiona aloha zany ty raisitsika ity. Ka ny vaky tenintsika moa zany androany dia mpanjaka voalohany toko fa 120 ao. Ka raha ny vakiana izy ity ka atao hoe fitipitinina fotsiny ihany dia miresaka ny amin'ny mpanjaka Ahaba sy Jezebela vadiny.
ary nabota izay tompon'ny tany ny reniny mpanjaka mba ho azony na ho vidiana na ho soloana tany vaovao ka nangatany tany Nabota, nefa i Nabota dia tsy nanaiky fa ny taniny dia tsy ho amidiny ary tsy ho soloana hoy izy mantsy ny mpanjaka, ka dia nalahelo ny mpanjaka tamin'izany ary dia tsy nahinakanina sady tsy nahita tory. Dia nanontaniany vadiny ny mpanjaka hoe fa inona ny olana, inona ny problema no tsy mihinan-kanina ianao sady tsy mahita tory. Dia hoy ny mpanjaka hoe nahafinaritra anao izy ny tany boloboko Nabota eo anilantsika io, dia mba niangaviako izy hoe mba ho vidiko na ho soloko tany hafa, dia tsy nanaiky mihitsy ingaray. Dia mahagaga, nefa tsy hoe kory hoe alaiko akery ny taniny na hoe tsy homeko solony izy, fa dia ho vidiko raha ohatra ka ohatrinona ny valerany dia homeko ny tombam-bidiny, ary raha ohatra ka tsy handray vola izy dia ho soloko tany tsara noho ny azy io ary, dia tsy nety ingarainy. Zany seriny problème moka zay ny mahatonga anahy tena ohatrany malahelohelo tarety. Dia hoy Jezebela vadiny tamin'izay hoe hoatray, fa ngay ianao tsy mpanjaky, tsy ianao ve ny président, tsy ianao ve ny tompon'ny fahefana rehetra, inona ny problème anao zay tany kely io? Rehefa ianao raha fa nanaja anazy ho vidinao ny tany na omenao solony izy ndray mba mizezizesta hoe tsy homeko ny tany, tsy homeko ny tanindrazako fa tsy amidiko ny tsy azoko mihitsy hoe mpanjaka inona koa ianao, nganao mpanjaka tsy manam-pahefanany, tsy zany no atao problème aminao. Ka za ozy izy le mpanjaka tsy de tiako ny setrasetra amin'ny olona, tsy de tiako koa ny aka ny tanin'ny olona akeriny, dia avelao am'izao rehefa tsy manaiky izy andao ozy izy Jezebela mpanjaka ty fa tsy hoan'ny sakafo, mihinana hanina ianao, fa io tany io tsy maintsy azonao io. Ianao koa mba anarany mpanjaka nefa mpanjaka malemilemy, tsy midorororo, mpanjaka midorororo tsisy ilana azy. Alao omeko anao itaniny io. Tena tokoa nataonyty mpanjaka ty vadin'ny mpanjaka ity, natsoiny daholo ny conseiller ny rehetrarehetra tao, dia anareo ozy izy nanaovany taratasy mihitsy, dia nasainy nataony nasiany tombo-kasen'ny mpanjaka mihitsy. Alay vo Nabota io, tonga dia amoronontsao, aratsio eo natrehany vahoaka rehetrarehetra, atsoy dia atsanganao masom-bahoaka ao vorino vahoaka, dia aloha ampiarina amin'ny fitsaram-bahoaka. Fa zay tany keliny io mba izesitiavany eto amin'ity tanàna ty, fa nga izy any aminazy angano fahefana, izy angano tompon'ny lalàna, izy angano tompon'ny lakile, no mba izesty eto. Dia tenenao hoe nanao an'izao io, nanao an'izao, dia zay votorany vahoaka vato rehefa avy eo, aloha tratrany fitsaram-bahoaka any. Dia natao tokoa le izy, dia rehefa vita zay tezitra daholo ny vahoaka, fa iza koa ty zalamba manevateva tsy maniratsira ny mpanjaka ty, nga tsy mataotry ny faty, tsisy nandarana mihitsy, rombotra ny vahoaka ny kokoka daholo, alefa azo hoe fitsaram-bahoaka. Dia nitoroam-bato Nabota dia maty. Dia rehefa maty Nabota dia nalefa nitatitra tany amin'ny madame mpanjaka, madame Leroy. Madame ny président zany raha ohatra hoe amin'ny vaninandro misy président. Tonga nitatitra, tanteraka ny baikonao madame président, madame Leroy, vadiny mpanjaka, fa dia fa maty Nabota, fa nitoroahany vahoaka vato, fa nanaratsy ny mpanjaka sy ny anaran'Andriamanitra izay vavahana. Dia maty tokoa i Nabota. Dia lasa iaba ny teny tamin'ny vadiny rehefa tao am-pandriana ny alina, seria misy vaovao lazaiko anao. Inona zany? Mangatsy fantatrao ny vaovao? Maty Nabota. Alaivo amin'izay ny taniny, fa ianao ny mpanjaka, fanjakana manana lalàna, fa rehefa ilain'ny fanjakana io tany io, na iza mipetraka eo, na inona mitsangana eo, na inona mbolena eo, ka ilain'ny mpanjaka io tany io,
dia tsy maintsy totorana, tsy maintsy ravana zay trano amboniny eo, na anizy io na aniza, fa ilain'ny mpanjaka. Zany ny lalàna. Ka za manaonao trano tandrifin'ireny lalana ireny, fa rehefa ilain'ny fanjakana io tany io, dia miala teo ianao, rodana hatrany amin'ny tranonao, voatototra hatrany amin'ny tanibarinao, satria ilain'ny mpanjaka ny tany. Ka inabota vakely nidrikina ihany izy hoe fizy ianao ry mpanjaka no analana amin'ny tanimboloko, izy ianao ry mpanjaka no andravany tranoko amin'ity toerana ity ka anaovanao lalana eto, fa ny tsy omeko fa volio lalana any ny lalanareo, na mitadava tany hafa any ianao ry mpanjaka fa ny tsy omeko sy izy nabota. Ha, fa izy ianao zy izy nivadin'ny mpanjaka ny miseho tonga amin'le fitenitsika eo, miseho katolika no ipapa, ka tsy anaiky ny tenin'ny mpanjaka, fa aloha za madamany mihitsy no ampiasan'ny fahefana rehefa tsy ianao anao fa ianao koa mpanjaka midorororo, ampiasan'ny fahefako aho izy Jezebela. Dia ho hitanao andao ry jerevantsika kely vetivety, fa zay raha fitinina le tantara hoe inona ny vokatra izay trangan-javatra izay. Dia miala tsiny ho azara mety hitovitovy amin'ny tantarantsika izy ity na amin'ny tantaram-pirenena, fa ity ho any soratana tany amin'ny volana novambra sa oktobra septambra tany nanaovana n'ity perikôpa ity, fa zao zany vao tonga ny volana jiona dia zao vao nazavana azy. Fanontaniana mperaka dia izao, raha vakiny ilay mpanjaka voalohany toko fa 1:20 dia misy teny toy izao milohateny hoe namononana bota sy nazoany aba ny tanibolopiny ary nyloza voalaza anjoany aba. 2, ary rehefa afaka zany zavatra zany nabota Jezirelita nanana tambolopoka atao Jezirela takaiky ny lapany aba mpanjakan'ny Samaria. Rehefa afaka zany, inona ny teoloha zany mahatonga zany rehefa afaka zany. Dahoro jerevantsika hoe iza moa le mpanjaka Ahaba, iza ty président Ahaba ty, iza izy ty, iza ny dadany, ary avy aiza izy io, dia inona ny zavatra nitranga na tonga anazy ho mpanjaka. Ity Ahaba ty ny anaran'ny rainy dia Omri. Io Omri io dia komandin'ny maramila teo amin'ny zanak'Israely. Ity Omri ty, ary ity Omri ty rehefa nisy nikorotana teo amin'ny fanjakan'ny Israely dia nisy mpitarika roa teo amin'ny Israely. Zara roa zany ny vahoaka, ny vahoaka anankiray ny andany tamin'ny Omri ary ny vahoaka anankiray ny andany tamin'ny Tibni. Dia ho amarinitsika zany ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fa 9. Mpanjaka voalohany toko fa 9, vakitsika manomboka ny 220 sy ny manaraka. Ary tamin'izany dia nizara roa ny lehilahy amin'ny Israely, ny atsasany nomba ny Tibni zanak Ginata ampanjaka azy, ary ny atsasany kosa nomba any Omri. Fa ny olona zay nomba ny Omri na resy ny olona zay nomba ny Tibni zanak Ginata, ka dia maty Tibni ary Omri no nanjaka. Azo resana zany raha ampitahina zava-misy amin'izao zavatra misy antsika zao. Ohatra azo ataontsika hoe ny ekipan'ny Tibni, ataontsika hoe misy ekipa anankiroa zany, misy ekipa anankiroa eo amin'ny tolom-bahoaka, ny anankiray ekipan'ny Tibni, ny anankiray ekipan'ny Omri, eo amin'ny tolony fanovana eo zany, misy ekipa roa ao. Fa ny teneniny eto, satria hoe ary tamin'izany dia nizara roa ny lehilahy amin'ny Israely. Azo atao hoe nizara roa zany ny lehilahy tamin'ny malagasy, ny atsasany nomba ny Tibni, ny atsasany nomba ny Omri. Zay natao hoe lakytsino ary ohatra mitovitovy amin'ny zavatra misy amin'ny firenentsika lizy amin'izao fotoana zao. Raha atao mivantana zany lizy, ny anankiray nomba ny Ravalo, ny anankiray nomba ny Andry Rajoel. Dia tsy ho resantsika hoe i Tibni ve sa Omri, Ravalo sy Rajoel, fa dia ataontsika an'izay fotsiny zany le izy.
fa ny olona zay nomba ny Omri na resy ny olona zay nomba ny Tibni zanaky Ginata dia maty Tibni ary Omri no nanjaka. Dia Omri zany no nanjaka fa resy Tibni. Dia raha zany hoe resy zany Tibni tamin'ny 2009 dia nanjaka Omri i Omri tateorinan'ny 2009. Dia i Omri io zany lehibe mpitartafika io niteraka ny Ahaba 720 mpanjaka voalohany toko 420 ary Omri lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tao Samarizy ary Ahaba zanany no nanjaka nandimby azy. Izany hoe ty Omri ty zany dia olona mpitartafika, generaly mpitartafika nahazo fanjakana. Dia rehefa maty izy dia ny zanany Ahaba no nandimby azy. Ka ity Ahaba vadiny Jezebela ty zany ny rainy dia maramila mpitartafika izay tena nanao ratsy teo amin'ny fanjakana mihitsy izy io na dia zanak'Israely aza araka ny voalaza amin'ny 1520 mpanjaka voalohany toko 1520 fa Omri nanao zay ratsy eo masiny Jehova, eny nanao ratsy mihoatra noho zay rehetra teo aloha izy. Fa nandeha tamin'ny lalana rehetra zay naleny Jeroboana zanaky Nebata sy tamin'ny fahotana zay nampanotan'ny Israely ka napatezitra ny Jehova Andriamanitry ny Israely tamin'ny zava-poanany. Maramila mpitartafika teo amin'ny Israely nefa nanao ratsy, izy io zany no rain'ny Ahaba. Ka i Ahaba rehefa nakavady dia Jezebela no vadiny nalainy. 720 mpanjaka toko voalohany ihany ny atombony nanjakany Ahaba tamin'ny Israely. Ary Ahaba zanaky Omri vao nanjaka tamin'ny Israely tamin'ny taona 730 nanjakany Asa mpanjakany Jota ary nanjaka tamin'ny Israely tao Samaria 20 taona izy. 20 taona zany mandany Ahaba. 30 tsy manaraka. Ary Ahaba zanaky Omri nanao zay ratsy eo masiny Jehova mihoatra zay rehetra teo aloha. Fa natao no zavatra kely foana nandehanany tamin'ny fahotany Jeroboana zanaky Nebata ka dia napakatra ny Jezebela zanaka vaviny Etibala mpanjakany Sidonianina izy ho vadiny dia nandeha nanompany bala ka nikohaka teo anatrehany. Izany hoe nakavady hafa firenena zany ity Ahaba ty. I Ahaba dia zanak'Israely mpanjaka tao Israely fa nakavady hafa firenena izy dia Jezebela izay zanaky ny mpanjakany Sidonianina zany ka nalainy ho vady. Dia io vehivavy io zany nanodina ny lohan'ny Ahaba satria i Ahaba zany dia lehilahy malemy eo anatrehany vadiny mihitsy, entiny vadiny amin'ny sangany. Ity lehilahy ity nefa mba mpanjaka, tsy mba hoe rangano mitondra ny ramatoa amin'ny sangany fa ramatoa mitondra ny mpanjaka amin'ny sangany. Dia naviliny vadiny io mihitsy ny lohan'ity mpanjakany Israely ity. Ny vadiny zay afa firenena hafa ny Andriamanitra ivavahany manompo sampy ery. I Ahaba mpanjakany Israely manompo an'Andriamanitra fa navily ny vadiny. Ty lehilahy mpanjaka Ahaba ty. Dia tamin'ny andro ny mpanjaka Ahaba io nisehon'ny Eli mpaminany. Nisehon'ny Eli mpaminany. Eli mpaminany io ilay nivavaka 3 taona tsisy orana dia 3 taona nisy orana. Ary zay 3 taona tsy nisy ny orana zay dia niteraka mosary kere teo amin'ny faritry ny Israely rehetra. Krizy ny fanjakana. Ary na ny olona aza dia efa nanomboka ny kiomy. Ka noho izay tenin'ny Eli mpaminany Jehova izay, zay natonga mosary teo amin'ny firenena, dia tezitra ty vehivavy Jezebela vadiny mpanjaka ity. Dia inona nataony amin'io mpanjaka io rehefa miresaka ao mpandrinao? Enao izy tsy hitako mihitsy tsy aminonao n'io reo mpaminany Jehova amin'ny fivavahana reo Israelianina io. Fa vonoy aringano any ranga io vonoy ihany io reo mpaminany Jehova rehetrarehetra reo. Dia ozy izy mpanjaka io sao dia tsy mety zany sery. Dia ataovy tsy mety eo fa dia fakahiteto tsika fa dia lamosina foana no mahazo anao mandritry ny 3 volana. Tsisy hitodika any aminao any mihitsy raha tsy aripaka ao io mpanjakany io mpaminany bala io. Za koa tsy hikarakara ny sakafonao eto koa. Ary loza koa anao dia any amin'ny tany misy akoho afa avelako eto anao. Avelao afa baraka any anao mpanjaka amin'ny sarabady.
dia izy mpanjaka hoe ndana ary ataovy zay ataonao any zany aloha fa dia efa ianao moa nivadiko zany mba tsy fahamaliana dia ndana ataovy any ary dia naringany io vadiny mpanjaka io ny mpaminany Jehova tao amin'ny Israely. Mpanjaka voalohany 20 manamarina an'izany, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Mpanjaka voalohany 20 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Ny aonan'ny lita amin'ny aba sy ny nandresen'ny mpaminany Bala. Ary noho ny afaka andro maro dia tonga tamin'ny Eli ny tenin'i Jehova tamin'ny taona fahatelo nanao hoe mandeha ny iseho any amin'ny aba fandatsaka ranonorana amin'ny tany aho. Dia niainga Eli iseho amin'ny aba ary mafy ny mosary tany Samaria. Ary aba ny antsony Obadia izay lehibe ny taon-dapany Obadia dia natahotra ny Jehova tokoa. Ary noho naringa ny Jezebela ny mpaminany Jehova dia nalainy Obadia ny mpaminany zato ka nafeniny 50 avy no nataony taonjo iray ary no velomin'ny mofo sy rano ireo. Eli zany efa lasa ny lefa, nisitrika ny lefa tany satria nivoaka ny didy avy tamin'ny vadiny mpanjaka ty hoe vonona ny mpaminany Jehova rehetrarehetra. Dia nivoaka tokoa ny didy, dia ny lehibe ny maramila tao koa no mena baiko. Lehibe ny mpitandro filaminana na nitaoko hoe ny ministry ny fiarovam-pirenena amin'ny tafika zany ny mena baiko hoe zay mpaminany ny Jehova rehetrarehetra any dia voloy daholy. Fa ity rangahy lehibe ny maramila ity kosa nefany mivavaka natahotra an'Andriamanitra dia mba nilaza izy hoe tena grave ty fa mba zay azoko afenina amireto dia afeniko, fa zay tsy azo afenina dia tsy hita moa zay naovana azy fa dia tsy maintsy vonoina daholo zany. Dia nanafina 50 lahy zany ity lehibe ny tafika ity dia nomeny mofo nafenina tany an-davaka zany dia izy nanome sakafo azy ireo tao zany. Fa tsy isan'izay maty daholo fa Eli efa nilefa, ka Eli nilefa io dia tsy hita mihitsy hatramin'izay. Tapitapoka tao ny poitra izy, poitra Eli tapitapoka tao. Dia rehefa nipoitra Eli dia hoy izy Jehova taminy hoe mandehana ianao fa miseho any amin'ny mpanjaka. Ha, ahoana zany? Io mpanjaka io ngeka nilaza fa nivadiny efa nilaza fa vonoina daholo zay mpaminany Jehova. Dia andana ianao ozy izy mipoitra makany fa zany maniraka anao. Ka Eli tsy mba mifamaly amin'Andriamanitra, tsy mifanditra amin'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra hoe andana ianao makanesa amin'ireny rano lavitra ny tanàna amin'ny faritany lavitra be tsisy olona any dia any misy rano isotronao zany dia efa goaika hanome mofo anao hoaninao any dia ny rano amin'ireny rano no isotronao. Dia lasa Eli fa tsy mba mifamaly amin'Andriamanitra izy fa zay zany ny tenin'Andriamanitra na mety aminy na tsy mety aminy. Dia lasa izy antaon'ny fianakaviany sy ny rehetrarehetra indray any amin'ny tany tsisy olona any, tsisy tsena tsisy ninona fa dia ny goaika no hanome sakafo azy, hitondranao azy. Azony Eli tao koa manao hoe biby maloto ve nitondra sakafo hoaky zany ve tsy dia tsy avy amin'ny Jehova zany fa izy dia tsy mifamaly fa dia zay zany. Ritra ny renirano makanaiza anao fa misy mpitondra tena indray ao amelona anao amin'izao mosary kere fahoriana sahirana zao. Eli koa tsy mifamaly tamin'i Jehova, tsy mbola mpanankarenana any amin'ny lapan'ny mpanjaka avy any no andeha mba hita sakafo fa olona mpitondra tena fa mahantra fa tsy hitany koanina rino andanao. Ahoana koa ary zany? Tsy mifamaly tamin'izany Eli fa dia nanaraka ny baiko fotsiny hoe zay ny tenin'ny Jehova ka na mety amiko zany na tsy mety amiko dia manaraka zany. Dia tao anatin'izay mosary izay indrindra romotra ny mpanjaka, ny vadin'ny mpanjaka Ahaba i Jezebela, naringany daholo ny mpaminany Jehova rehetrarehetra. Dia hozy izy Eli hoe tamin'ity maramila lehibe ny komandin'ny mpanjaka ity hoe ndana teneny ny mpanjaka fa eo naminy fa ity maramila ty dia nilaza hoe karery Eli fa zany hozy izy mba nanao soto aminareo mpaminany reo ihany. Ka raha ilaza anao fa hoe iseho any mpanjaka dia teny mpanjaka nefa ianao tsy hoany akoriny dia zany no vonony fa aza mba atao an'izany kosa. Hozy izy Eli ndana teneny izy fa ho avy any ndao fa hiaraka aminao fa aza matahotra ianao. Ka ianao nge raha hoany ho vonony mpanjaka io ho vonony madama ianao raha hoany koa atao fotsiny zao e. Dia lasa ingarainina ndeha mpanjaka voalohany 20 ny andininy 40. Dia lasa Obadia nitsenany Ahaba ka nilaza taminy ary Ahaba nandeha hitsenany Eli. Ary no nihitany Ahaba Eli dia hoy izy taminy hay tonga ty ianao ry ilay mampidi-doza amin'ny Israely. Fa Eli namaly hoe azafady
tsy izao no nampidi-doza amin'ny Israely fa ianao sy ny mpianakaviny rainao ihany tamin'ny andavanareo ny didin'ny Jehova sy nanaranareo ny bala. Ary ankehitriny mandraha hamoron'ny Israely rehetra eo namiko ho any tendrombohitra Karmela. Ary ny mpaminany bala 50 sy ny mpaminany Asera 100 izay mihinana eo amin'ny latabatra Jezebela dia naniraka tany amin'ny zanak'Israely Ahaba ka namoron'ny mpaminany ho any tendrombohitra Karmela. Tonga zany Eli teo izy ny mpanjaka Ahaba rehefa tonga teo anatreny. Tonga vainao izy le mampidi-dozan'ny firenena ty ny Israely fa noho nataonao zao dia maina ny tanimbary ritra ny renirano tsisy ovolena tsisy hoanina tsony ny olona kere noho nataon'ity mpaminany sandoka ty. Tonga tenao enao nampidi-dozany ty firenena ty fa ifakahitatsika androany manganao mbola tsy maty tany am'izay nalenao tany. Deo izy aloha azafady azatolaka ty aminah ty ianareo ihany ny mampahandro ty fireneny ty, ianareo ihany ny mampahory ny vahoaka. Lozanareo manompo andriamanika hafany, ianareo mpitondra fanjakanareo manompo andriamanika hafany daholo. Ka izany tsy ahantra sy tratran'izao fahoriana zao ny firenena, tratran'izao kolokolo sy afiara-maizina sy dahalo sy jiolahy sy kidina pinina ry fahoriany vahoaka dia mamono ny zanany tsy hitatsony zay atao. Tsy avy amiko fa ianareo manompo andriamanika hafa iny mahatonga an'io fa zao za rery sisa mpaminany Jehova no eto impaminany bala miara misakafo aminareo amin'ny lapanareo ao io miara latabatra amin'ny vadinao Jezebela io misy 700 lahy 300 ary aona moa lazany azy tato hoe 500 ny mpaminany bala ary 700 ny any Asera. Ataontsika ohatra zany hoe ny amin'ny assemblée misy 500 sy 700, ny amin'ny Sénat misy 700. Ireo olona ireo miara misakafo amin'ny Jezebela vadinao ka zao vorio daholo reo mpaminany reo dia ndao ny amin'ny tendrombohitra Karmela, ndao ny tendrombohitra ina moa le tendrombohitra ohatran'ny avavo be ty atsinanana ty le misy pilona vaovao mitsangana izo Ambomanoro io Ambomanoro le tendrombohitra ery andrefandrefany ery le tazana avy ery Amboimanoa andao any Ambomanoa tsika dia atsoy daholo reo mpaminany bala sy ny mpaminany Asera reo dia samy miantso ny Andriamanitra ny eo dia hitao zay fandehany eo izy Ahaba hoe dao ary fa ifakahita atsika dia natsoina ny olona rehetra dia natao le défi mpanjaka voalohany 20 dia ny 20 mako azafady mpanjaka voalohany 20 dia naniraka tany amin'ny zanak'Israely rehetra Ahaba ka namoron'ny mpaminany ho any tendrombohitra Karmela. Raha amin'izao ny vaninandro misy atsika zao zany dia natao publicité filazana makotrokotroka tamin'ny télé rehetrarehetra tamin'ny radio fa any tendrombohitra ina moa tendrombohitra tamo Amboimanoa any tendrombohitra ny Ambomanoa ny rendez-vous ndrona daholo ny rehetrarehetra nakany fa inona no atao any zao no atao any 920 dia nakay eo amin'ny olona rehetra elikana na hoe manam-poviana ny oroisainareo raha Jehova n'Andriamanitra manara azy fa raha bala kosa dia manara azy fa ny olona tsisy namaly. Dia ho ilita amin'ny olona zao dia zao rery ihany sisa mpaminany Jehova fa ny mpaminany bala kosa dia 500 lahy kook ireo anome vatotromby laroa ho atsika ary eoka izy no ifidy ny iray ho azy dia andrasa azy ka ametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo nefa tsy asiana afo ao ary za kosa namboatra ny ray ka ametraka azy eo ambonin'ny kitay hazo nefa tsy asiana afo koa ao ary mentsony anaran'Andriamanitra reo ianareo ary za kosa iantsony anaran'i Jehova kosa Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia eo koa izy no Andriamanitra ary ny olona rehetra dia samy namaly hoe marina zany teny zany orakoraka be raikitra zany ny défi samy mitondra ombotsika atao ambonin'ny altara io dia asiana kitay eo dia samy mivavaka eo ka raha misy afo midina avy any an-danitra mamaly amin'ny afo zay no Andriamanitra izy ka mety amintsika rehetrarehetra zay hoe zay fa ny mpaminany bala io 500 sy 700 za rery sisa ny mpaminany Jehova ahoana oke sa tsy oke sa tsy oke mety aminareo zay ao ary ozy zany fa dia raikitra zany ny défi dia natao tokoa le izy samy namboatra ny altara
dia hoy Eli tamin'zareo 9:20 ary hoy Eli tamin'ireo mpaminany bala mividiana vatotrombola iray ho anareo ka dia manamboara aloha ianareo satria ianareo ny maro ary metso ny anaran'Andriamanitra reo nefa aza asiana afo ao satria ianareo ny maro 500 ianareo zany manomboka ny matisa alefa alaovy ny kitay vonoa ny omby atero ambonin'ny altara eo jerevinareo tsara fa jereo ankely rehefa manao joro ny malagasy keo rehefa manao joro dia inona ny vonoana kisosa omby ny vonoina koa alatsadra zany hoe io fomba gasy io zany raha ny tena marina fomba ny zanak'Israely ihany io fomba avy ato amin'ny baiboly ihany io fa tsy hoe manao joro dia kisoa ny vonoana na hoe alika ny vonoana na hippopotame ny vonoana na elefanta fa tsy maintsy omby no atao zany dia rehefa natao ny defi nalefa ny vavaka rehetrarehetra tsy nisy na iray aza afo nidina avy tany an-danitra ny mpaminan'ny bala ireto nitety tena mihitsy ry zareo na nivoaka ny raha didina ny lela andidina eto amin'ny tratra andidina amin'ny lamosina andidina amin'ny kibo dia trohana ny raha nitetitety tena eo zany fa tsisy afo namaly avy any an-danitra anatin'izany zareo miantso hoe ry bala dia mandeha ny hira sy mandihy manodidina n'le altara manao démonstration mandihy rehetrarehetra tonga ny atoandro tozy izy Eli hoe sao dia mba niaritory ary izy na ka mbola manao lasiesy tamin'izao po azy ihany izy antsoa izy fa sao dia tsy maheno hoe anao filazana amin'ny radio fa tsy tonga mihitsy bala manam-parivany andro rehefa tsy tonga bala namaly nivavaky nyreto mpaminany ireto dia nandray ny anjaiky ndray Eli zao ny zavatra nataony 9:30 ary hoy Eli tamin'ny olona rehetra manatona azy dia nanatona azy ny olona rehetra ary Eli namboatra ny altaran'i Jehovah zay efa rava ka naka vato 12 araka nisan'ny fireneny Jakoba zay niaviany ilay tenin'i Jehovah hoe Israely no anaranao ary zany vato zany dia natao no altara ho anaran'i Jehovah ary nanao ady kely manodidina ny altara koa izy zay mifafy voan-javatra indroany famarana ary nandatra kitay azo izy dia nandrasany vatotrombola ka nametraka azy teo ambonin'ny kitay azo dia nanao hoe fenoy rano sy ny efatra ka idino amin'ny fanatitra dorana sy amin'ny kitay azo dia koa izy ataovy indray ihany dia nataony indray ary hoy koa izy ataovy indray koa ary dia nataony koa ary ny rano nikorotsaka manodidina ny altara ka ny fenoy ny rano koa ny hady kely jerevy tsara ny Elia ny indray teo kitay efa maina be iny tsisy afo nandrehitra azy ny azy vao maika ny lemana rano indray ny kitay miaraka amin'ny omby teo ambony tao tsy indrem-pandeha fa ny lemana intelo ny odina dia le sisin'le altara iny fa nilavana dia niraraka tamin'iny ny rano mba tsy hiparitaka zany dia io le rano manaraka ny sisin'ny altara rehetrarehetra dia nivavaka amin'izay Eli iny nivavaka nataony 9:30 ary noho tamin'ny fotoana fanalitra riva dia nanatony Eli mpaminany ka nanao hoe Jehovah Andriamanitra i Abrahama tsy Isaka ary Israely aoko fantatra ao anio fa ianao no Andriamanitra amin'ny Israely ary izaho no mpanomponao ary araky ny teninao no efa nanaovana izao zavatra izao mihaino ahy Jehovah mba ahafantaran'ireto olona ireto fa ianao Jehovah no Andriamanitra ary ianao no mampiverina ny fony indray dia latsaka ny afony Jehovah zay vao nijery ihany sasany hoe misy afony latsaka tokoa va izy zany sa inona avarina miondrika eo sasany tsisy mahita antsony hoe inona zany ka rehefa nilatsaka ny afony Jehovah dia nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay azo sy ny vato ary nivovoka sady nandritra ny rano tao anatin'ny ady kely ary raha nite zany ny olona rehetra dia nekoaka ka nanao hoe Jehovah izy no Andriamanitra Jehovah izy no Andriamanitra Jehovah izy no Andriamanitra alefa averenitsika zay feo rehetrarehetra zay Jehovah izy no Andriamanitra avereny foana isa roa telo Jehovah izy no Andriamanitra Jehovah izy no Andriamanitra